atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Miarahaba nareo jiaby magnaraka ity fandaragna ity amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika no amezagna antsika amin'izao alahady 240 mandavantaona izao taona by amin'ny alalan'ity fandaragna mamintsika ity. Ny tenin'Andriamanitra voalohany ary nalaigny tamin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany ny toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Mila loza ny mpiandry magnary sy magnahaka ny ondry eo amin'ny kijanako, teny marin'ny Tompo. Koa izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra Israely ny amin'ireo mpiandry miandry ny vahoakako. Ny ondriko dia nahakareo, naronjironjinareo, tsy niahy azy reo ianareo, koa indro aho kosa mba hiahy hamelezako anareo ny aratsien'ny nataonareo, teny marin'ny Tompo. Ary zaho dia hanangona izay sisa amin'ny ondriko, aveny amin'ny tany rehetra nandroahako azy, dia averiko ho eo amin'ny kijanako izy, ka itombo sy iamaro, ary anangana mpiandry zay iandry azy aho, ka tsy anantahotra na vadipo intsony izy, sady tsy hisy diso tsy eo na dia iray aza, teny marin'ny Tompo. Indro avy ny andro, teny marin'ny Tompo, hananganako solofo marina ho an'i Davida, itondra tahaka ny mpanjaka ho hendry, anao ny hitsiny sy ny rariny amin'ny tany, amin'ny androny i Joda ho vonjena, Israely andry fehizay, ary zao no anarana anononana azy, Tompo fahamarinantsika. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaktiny masina faharoa taratasiny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy toko faharoa andininy 17 ka hatramin'ny andininy 20. Ry kristianina havana ankehitriny ao amin'ny Kristy Jesoa ianareo zay lavitra fahiny de tonga ny rany Kristy akaiky fa izy no na tonga antsika roatonta ho iray izy no nandrava ny hefitry ny fisarahana amampifandrafesana tao amin'ny nofiny no nanafoanany ny lalàna be didy amampitsipika mba hanakambana ny antsika roatonta olombovao iray ao amin'ny tenany fa nampiavany sy nakambany sika roatonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay nandevonany ny fifandrafesana ary tonga izy nitory fihavanana taminareo zay lavitra sy nitory fihavanana taminareo zay akaiky koa satria aminy no azahoantsika roatonta manatona ny ray ao amin'ny fanahy iray ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra.
Ny evanjely nalaigny tamin'ny evanjely masina no soratany Masinda Marika ny toko fahaenina andininy fahatelopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Tamin'ny zegny andro zegny no niverina teo amin'ny Jesoa ny apôstôly dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny ary hoy izy taminy: avia ianareo ndeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka miala sasatra kely, fa maro ny olona ny famoivoy ka tsy nisy ihinanany akory, dia niara-niondrana antsambo kely izy reo ka lasa nitokana any amin'ny tany mangingina. Fahitany olona no nandehanany ary maro no nahalala ny alehany, ka nidodododo nandeha tongotra aveny amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary no nivoaka avy tao antsambo i Jesoa dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy reo, dia nampianatra azy zavatra maro izy. Zany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo dia nandinika ny fanondran'Andriamanitra sika eo anivony zao tontolo zao, na dia sy anisan'izao tontolo zao hitondra fanantenana, hitondra fahazavana, hitondra fanasina eo anivony mpiarabelona. Amin'izao alahady fahinina amby folo mandavan-taona zao dia asain'ny eglizy ary sika andinika fa andian'ondrin'Andriamanitra, ondrikondrin'Andriamanitra tokoa isika eo am-pelatanany, ka na dia misy aza ireo izay tady anapotika asika, amily lalana asika hitady ahazo ny tombosoany fosiny, dia fantaro fa Andriamanitra tsy mandao antsika. Ary dia izay no foto-kevitra tiany eglizy antraterina amintsika, ary anakondrin'Andriamanitra isika, ondrikondrin'Andriamanitra isika ka tsy avelany na dia eo azy ireo mpanararotra. Izay tokoa no ampianarin'ny Jeremia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, raha izay tokoa monondriseo tamin'ny taonjato fahafito alohan'ny zao vanim-potoana iainantsika zao, amin'ny dia tamin'izay fotoana zay tokoa ireo mpitondra, ireo mpampianatra, ireo mpitory ny vaovao mafaly, ireo mpitarika ny olona dia faly manararotra fosiny, ary dia lavitra ny fandriampahalemana, ny rariny sy nisiny voaisakisaka, ary dia ioary Andriamanitra amin'ny alalan'ity mpaminany. Ary dia izay tokoa ny eglizy dia sady mpampianatra no mpaminany, dia mampianatra tokoa ary maminany tokoa. I Jeremia milaza fa sy avelan'Andriamanitra ho irery tokoa ny ondrikondriny, ny zanany, fa na dia misy azy ireo mpiandry ondrikondrika zay mitady anararotra, hitady izay mitombosoany ihany, fa ary andringana anireo vahoakany, dia hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavan'ny mpaminany hikarakara azy ireo ao. Dia izay tokoa ry kristianina havana no tokony hitondra fanantenana antsika, na dia eo aza izay tady amitaka asika, na hitady hitondra asika hivily lalana sy hafantatra ny lalakombana, dia fantaro fa ho angonin'Andriamanitra tokoa isika. Ary Andriamanitra hoy Jeremia mpaminany anangana mpiandrondry hikarakara azy, hikolokolo azy, ary sy iza io mpiandrondry io fa izy ihany fantatra asika zay. Ary dia i Jesoa zay mpiandrondry zay, ary dia izay no ambarany i Masinda Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy ny kristianina
tany Efezy ianareo izay lavitra fahino izy izy dia fantaro fa efa ao amin'ny tompo isika, tonga zanak'Andriamanitra isika ary izy no fiadanantsika ao aminy no tena fihavanana. Lesahana matetika tokoa manko ry kristianina havana amin'izao andro iainasika zao ty resaka fihavanana ity, fa ny soatoavina tena izy dia ny fifanolorana tenatsika, ny fahaizasika mifanasoa, izany hoe manolotra ny maizy azy ny tena ary mandray ny maizy azy ny hafa. Ary dia izay no nataon'i Jesoa, nanaiko tonga olombelona izy nanolotra ny mahazanak'Andriamanitra ary natonga asika ho zanak'Andriamanitra, ary dia nandray asika izy, nandray ny rofosika rehetrarehetra izy akoatry ny fahotana moa zany, nanaiko mpanota, nanaiko fahotana izy mba anafaka asika amin'ny fahotana. Izay ny fitiavana marina zay, ary zay no mitondra amin'ny fihavanana, ary dia izay ny tena mpiandrony tsara izay ilaina ary hitarika asika amin'ny tena fahasoavana marina ry kristianina havana. Dinio sara ary izao tenin'Andriamanitra izao mba hahafahasika tokoa miombona bebe koa ao amin'ny Kristy, ary dia vonona mandrakariva izy hikarakara asika, hikolokolo asika, ary dia izay no natonga azy aza tratra ny nahita asika izy dia voany fihetsepo, ary dia onena nalahelo nahita atsika tahaka ny ondry sy mianana mpiandro-ondry izy ireo. Ary dia izay indrindra natonga azy ozy no ny tonga azy nivoaka avy ao an-tsambo izy Jesoa, dia nahita ireo vahoaka ka nangoraka nalahelo, ary dia natonga azy araky ny mbola ny evanjely ny nampianatra ary ny karakara ny kolokolo. Dia izay koa ry kristianina havana matoky isarisika fa i Jesoa ny tena mpiandrony tsara, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Matoky asika eo ireo mpiandrondry mamitaka, eo ireo mpitarika izay mitady ny tombosoany fotsiny, eo ireo mpitarika mpanararotra tsarovy, fa tokana ny fitiavan'Andriamanitra asika ary ny tadiaviny dia ho iombona amin'ny bebe kokoa hatranintsika ary ho iray ao aminy. Ary izay no nataon'i Jesoa tamin'ny evanjely vondrenesika teo, besaka ny olona nanatona azy, ary dia fantaro fa izay manatona an'i Jesoa dia azo ny fahasoavana loharano sy mety ritra izy. Ary amin'izao alahady izao ary aoka isika anokatra ny fosika mba andray an'i Jesoa tokoa, ka izy ny hitarika asika, ary dia hivavaka isika ho an'ireo mpitondra asika, hivavaka isika nareo mpitondra asika ara-nofo zany na ireo mpitondra asika ara-panahy, mba ho isy an'ireo an'olo tena tahaka an'i Jesoa tokoa. Hivavaka isika ho an'ny pretra, ho an'ny religiozy afandindra amin'izao taona ny voatokana izao, ary indrindraindrindra moa ho asika eto amin'ny dioseze amin'izao volana sacerdotaly izay ivorian'ny pretra izao, mba hitodika bebe koa an'i Jesoa ka akatahaka an'i Jesoa, ary dia iombona amin'ny bebe koa, ka amin'izay dia tena ho mpiandrony tsara, ka na dia eo aza ny fahasaranana na dia eo aza ny zava-misy iroso lalindalina kokoa hatrany any isika, ary andray an-tanana an'ity diosezesika ty ka ahafahasika miseho ho vavolombelona ary anitatra mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Ry Jesoa tomponay io, ianao dia sy ny sahatra ny karakara ny vahoakanao, ary dia natsapa ianao nangoraka nalahelo nahita azy sisy-piay. Mbola maro ny tsy malalanao ankehitriny, anyrao apôstôly vonona andre ny tenin'Andriamanitra izahay, anyrao ireo apôstôly laika, pretra, religiozy izay anampy anay iroso lalindalina koa amin'ny tena fiainana maha-kristianina, ka tonga anay ho fiadanana itony, ho apôstôly ny fiadanana tokoa, ho apôstôly ny fihavanana, ary hitady marina izay mahasoa ny hafa fa sy ny tenanay fotsiny, hifanasoa tokoa izay, ka amin'izay anjaka tokoa ny fihavanana sy ny fiadanana. Aoka tanteraka izany naran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sanandro vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence.